fa le miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity indray mbola afaka miaraka eto anivon'ity toerana fanompona ity fa ny miaraba izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa anio ny fahasoavan'ny tompony amintsika rehetra amen. Ifampizara indray isika ny tenin'Andriamanitra anio arak'izay omanin'ny tompo ho asoanao ao antsika tsiraray avy amin'ity androany ity dia andeha isika amaky ny sotra masina anio atao bokin'ny Efesiana no andeha hojerentsika. Epistily nosotan'i Paoly ho an'ny Efesiana no hojerentsika anio. Efesiana dia vaketsika ny toko 5. Efesiana toko 5 dia andeha vaketsika ny 17 ka hatramin'ny 20. Efesiana toko 5 dia ny 17 ka hatramin'ny 20. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo, ary aza homamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoana ny fanahy, dia mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, dia mihira sy mikalo ao-ponareo ho an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandraka hariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fatahorana any Kristy. Amen. Dia vaketsika manaraka an'io ny ohabolana 17. Ohabolana 17 no hovaketsika dia ny 130. Ohabolana 17 andiny 130. Aza mijery ny divay noho ny amenany sy ny fanganoaniny ao anaty gilasy, ary ny fikoriany mahafinaritra, fa mifarany dia anaikitra toy ny bibilava izy ary anindrona toy ny menarana. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no andeha ifampizarantsika amin'ity andron'io ity arak'izay hitaritan'ny tompo atsika indray. Anankiray Efesiana toko 5, teny anankiray inona izy teo, ohabolana 17. Nisy fotoana kely mety 2 volana na 2 volana sy tapany teo eo natsiaro an'io ohabolana 17 io ako. Aza mijery ny divay, ny amenany na ny fanganoaniny ao anaty gilasy, fa afarany dia anaikitra toy ny menarana izy. Dia rehefa natsiaro an'io teny io dia
Nietrehitra tao anatiko tao hoe inona re ny hevim-panahy ohatra raisina amin'ny hevim-panahy zany teny zany ao anatin'ilay izy. Dia tsy voavaliko izay fanontaniana izay tamin'izay vanim-potoana izay tao anatin'ny vavaka ilay izy dia nipaseko fotsiny any. Fa rehefa mivavaka omaly dia nomen'ny tompony io teny Efesiana 5 io aloha. Amin'izany dia aza mamidivay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-pony amin'ny ratsy. Fa aoko fenoana amin'ny fanahy ianareo. Dia en parallèle nahazo an'izay teny izay dia tadidiko ilay ohabolana hoe zay kay nodika an'ilay divay any amin'ny ohabolana. Misy ifandraisany amin'ity Efesiana 5 ity kay izy io. Dia inona rahalahy sy anabavy ny hevitra, inona zavatra ambaran'ny tompo amintsika amin'ity resaka divay ity atao amin'ilay Efesiana sy atao amin'ny ohabolana. Ny contexte aloha resako aminao dia ny hevim-panahy rehefa avy eo. Ny contexte zany dia ohatran'izao hoe izy ity tena mananatra mihitsy ny apôstôly hoe aoka ozy izy tsy hanara-pony amin'ny divay. Aza manao adaladala ianareo fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo ary aza ho mamo ny divay ianareo. Izy tsy mampianatra eo aza misotro divay fa ozy izy hoe aza mamo ny divay. Midikany atao hoe mamo dia rehefa mahazo mihoatra ianao. Zany hoe misotro ianao dia misy quantité anankiray rehefa dépassenao io quantité io dia mamo ianao. Ohatran'izay ihany koa ny voky, tsy ny voky ny olana, fa rehefa dépassenao ny quantité anankiray dia zay ianao ny atao hoe tsy mahony tena. Ny voky tsy fahotana fa ny tsy fahonoana tena dia fahotana. Dia mampianatra ny apôstôly mahonoana tena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe ny zavatra rehetra izay ataontsika sy ny zavatra rehetra izay iainantsika andavanandro dia amina quantité anankiray dia tsy maninona. Fa rehefa midepasy an'io dia mivadika fahotana ilay izy. Raha miasa ianao dia maninona? Tsara ny miasa. Ny tsy manana ary mangataka, ny tsy manana ary mitady, ny tsy manana ary mangataka hoentina bavaka. Fa rehefa ny asanao no mihoatra amin'izay dia izay izy lasa fahotana. Izay ilay atao hoe mamo. Azonao ilay izy. Tsara ny torimaso, fa rehefa matory mihoatra no ny tokony ho izy ianao dia ratsy io. Tsara ny mihinam-bary fa rehefa mihoatra no ny tokony ho izy ny vary hohaninao dia ratsy io. Amin'ny olona ny andafy rehefa mijery ny quantité ana vary malagasy izy zany ary mbola tsy nahita mpiasa tany izy fa mbola malagasy normal no hitany masony dia efa voatirika ny masony eo tena manoty reto malagasy reto io ve dia hohanina. Tsisy ninina mihitsy fa tonga dia vary sy tsaramaso zany inge même catégorie zany mitovy ihany ny vary sy ny tsaramaso. Zany hoe fahotana double mihitsy, efa fahotana vary be mitafotafo mbola tsaramaso ny fanampiny fahotana miampy fahotana zany amin'ny vazaha. Tena sacrilège mihitsy zany. Rehefa mitombo ilay izy, rehefa mibetsaka ilay izy dia lasa fahotana. Dia zao ny afatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy hoe aza mamy divay ianareo ozy izy. Fa amin'izany dia misy fanarana-po ny amin'ny ratsy. Dia ny fanampin'ilay izy kosa fa aoka ho fenoana ny fanahy ianareo. Misy zavatra anankiroa resahan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy zavatra anankiroa tahaka ny mifamatotra, zavatra anankiroa mifamatotra. Zany hoe amin'ny fotoana anankiray ny olona mamo ny divay dia inona ny azo anohizana azy? Tsy azo fenoana ny fanahy izy. Satria maninona? Ny divay no lasa mibaiko azy. Azonao ilay izy? Dia tsy manana fahafahana ny fanahy hibaiko azy. Tsy manana autorité intsony satria tsy misy afa-tsy anankiray ny afaka mibaiko. Raha omby anankiray ka olona anankiroa no miara-mibaiko azy, ny ray gauche ny ray droite, midongizina tsy mety mihetsika eo izy. Mifanara tsara aloha nareo ozy. Dia rehefa mifanaraka nareo dia izay avo andeha na gauche na droite fa ny anankiray miteny gauche, ny ray miteny droite tsy hitako izay atao. Dia tahaka an'izay ihany koa isika ka ny zavatra izay resahana sy lay famelabelarina ara-panahy resahantsika amin'izay atao anatin'ity afatra ity, atao anatin'ity fampianarana izay omeny ny apôstôly Paoly ity. Rehefa miresaka izy hoe amin'izany ozy izy dia aoka tsy mamy ny divay ianareo. Io divay io raha lasy anabavy ny sary izay avoakany io dia tsy nafa izao tontolo izao.
tsy na fa ny filan'ny nofo filan'ny maso ambaranjana voalohany toko faharoa andiny fahena amby folo fa ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy filan'ny nofo filan'ny maso rehaka momba zao fiainan'izao tsy inona io fa ny ahoana moa le filazan'i Jesosy anazy tsy fahononany tena eto amin'izao tontolo izao ny fiaiaina ny rarahany zao fiainana izao averiko kely le tsindrom-peo resan'ny ten'Andriamanitra hoe isika tsy teneny hoe aza misotro divay tsy conseil zany sotrony divay evi-panahy resantsika eto sao dia misy mampianatra indray paster tovy mampianatra isotro divay tsy izay le resaka eto tsy rarahako izay ataonao any isotro divay ianao na tsy isotro fa le zava-panahy no resantsika eto hoe io fiainana io le zavatra izay iainantsika andavanandro izasenao izay te hitombo zasenao izay te hiaina miaraka amin'ny fanamasina zay aloha ianao sa tsy zay sao dia zany zay fa ianao tsy zay zasenao izay te hiaina hiaraka amin'ny fanamasina zasenao izay te ho feno ny fanamasina zasenao izay mihirahira foana fana eo mehoery ahoany amin'izy antsoaniza moa fa raha mamony divay isika dia tsy afaka no fenona ny fanamasina ary tsy afaka anana kontrola amin'ny fiainantsika ny fanamasina raha vao mamy divay isika raha vao mamony asa isika averiko eto le dikan'ilay asa tsy ratsy ny asa fa rehefa mihoatra ny tokony ho izy aza tonga aty amiko manontany hoe miazo zao avy ny asako ka mihoatra ny tokony ho izy fe za mipastera salatsaky ny tokony ho izy fa fantatrao zany tsika nge malala fa mody faniny zay problema tsika olombelona io fantatritsika tsara mihitsy fa mody faniny ho tsy malala nefa fantatritsika tsara mihitsy hoe efa mihoatra ny tokony ho izy zany asa izay ataoko izany aza mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana pony amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy ianareo ny fialam-boly tsy ratsy ny mipetrapetraka mba miala voly tsy ratsy ny mandeha vakansy tsy ratsy ny mba mandehandeha kely any amin'ny restaurant mba na dia misotrosotro zavatra kely cocktail resako aloha mitandrina ihany amin'ny tony resaka tony mantsiny mba misotro cocktail kely tsisy alcool mba misotro normal kely eny tsy ratsy zany tsy ratsy mihinana goûter tsy ratsy mihinana pizza tsy ratsy mihinana tacos tsy fantatro avy zay fihinanao rehetrarehetra tsisy ratsy daholo zany rehetra zany fa amin'ny fotoana midepase mihoatra ny tokony ho izy isika dia fahotany zay ary lasa tsy anana ny fanamasina contrôle isika jerenao tsara ny fomba filazany an'ilay izy fa ny divay dia asiana fetrany fa fanamasina maninona tsy misy fetrany izy tsy miteny jereo amin'ilay fanamasina fa aoka izy tsy mampianatra hoe ataovy atsasany divay dia ny atsasany fanamasina fa aoka ozy izy ho fenona zany hoe ho an'izao fiainana ankehitriny zao ho an'ny zavatra izay iainantsika ho amin'ny fiainana izay iainantsika ny amin'ny asa izay ataontsika ny amin'ny fianarana izay ataontsika ny amin'ny fialam-boly izay ataontsika ny amin'ny fikarakarana tokantrano ny amin'ny fikarakarana zanaka ny amin'ny fandaminana sy ny zavatra rehetrarehetra izay tokony ho atao amin'izao fiainana izao sy tsy maintsy atao amin'izao fiainana izao dia maninona asivo limity daholy asio fetrany daholy atreto ihany ozy izy le oabolana amin'izay rehefa mivakitsika hoe aza mijery ny amena ny divay na ny fanganohaniny ao anaty gilasy tsy isy idiriny amin'ilay glaçon anaty divay zany fa ny atao hoe gilasy dia vera amin'ny teny anglisy glass of wine aza mijery ny fanganohaniny ozy izy ao anaty gilasy fa mifarany dia anaikitra tony ny menarany izy anaikitra tony ny menarany zany hoe rehefa ao anatin'ilay azavain'le sotra masina atao amin'ny oabolana mihitsy moa hoe le fikorianany hitanao tsara le sary nomeny teo oabolana 23 firy izy teo 23 31 averintsika tsara aza mijery ny divay
noho ny amenany sy mifanganoanany ao anaty glasy ary ny fikoriany mahafinaritra zany hoe alaina le tavoangy ny mpisotro moa zany ny tena mahita zay filininy zay dia agorisa le izy dia tena rehefa le eny amin'ny épicerie le izy tonga dia tsisy takta mihitsy fa tonga dia bota telondrato lohatrondro ena baolina zany tonga dia mitotona fa rehefa le any amin'le restaurant le grand restaurant tonga dia na ny fangatahana azy ary un ballon de vin s'il vous plaît 2 doigts dia lasa le serveur ohatra ny ohatran'izao fitazomany anazy misarona ohatra servieta zay dia akorisany moramora dia le ray koa fandrotsana anazy sy tonga dia le ohatra le botagasa reny ny aloha anazy akorina ohatran'izao le vera dia mikorisa moramora dia asiana le zesta na tsy hainy gasy raha hoe inona ny atao amin'iny dia atao rehefa atao tsy hay akory inona fofonina amin'iny fa zay nihita tamin'ny film aloha dia anyko mba te hanao an'le tsy hay hoe inona fofona eny teo aloha fa zay fanaovana anazy ony dia lasa le izy atao dia ohatran'izay mihitsy le fikoriany ao anaty glasy zany hoe raha lasy sy anabavy ity zao tontolo izao ity ny zavatra izay atao sy ny zavatra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika dia misy fakapana foana ny ainatsika inona lay fakapana hitadiavanao mihotratra tsy ahononanao tena ary rehefa tsy mahony tena ianao dia tahaka ilay filaza ny sotra masina tao amin'ny oabolana amin'ny farany eo izy amin'ny farany rehefa tsy mahony tena ianao amin'ny torimaso amin'ny farany efa antitra ianao vao tonga saina hoe laniko tamin'ny torimaso ny fiainako amin'ny farany le izy tsisy mihitsy ny eo ampovoany amin'ny farany ny filana rehetrarehetra sy ny fahotana rehetrarehetra dia tahaka an'izay ny sary omeny amin'ny farany ny fijangajangana dia tahaka izay ny sary omeny rehefa mbola ohatrany mahafinaritra ny tanora mihitsy no manesy tovolahy sy manesy tovavy fa ny soratra masina mampianatra mihitsy amin'ny farany izany rehetrarehetra zany ny endriky le divay ny endriky ny zavatra rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao tadinao zay Jaona voalohany toko 2:9 zay jereo rehefa tonga any an-trano aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy filany maso rehaka momba an'izao fiainana izao ary ireo rehetrarehetra dia tsisy avy amin'ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay aza ty izao tontolo izao ny vatantsika tsy maintsy manao ny zavatra eto amin'izao tontolo izao fa ny fanahitsika aoko fenona ny fanahy masina amen mba patonga anao feno ny fanahy masina dia mila mahony teny ianao amin'ny zavatra rehetra tsy maintsy ataonao eto amin'ity zao tontolo izao ity amen mila mahony tenyntsika amin'ny torimaso mila mahony tenyntsika na dia amin'ny sakafo ara-misy fotoana isika mila mifady hanina raha ianao karazana olona tsy mataty mifady hanina raha resaka ara-pahasalama ilay izy tsy maninona fa raha resaka atendan-kanina sy abe-kibo fotsiny tsotro izao edivo indre mandeha tsy miverina amin'ny anaran'i Jesosy ianao rikibo tsy mahazo memenina mangina ny kakana amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra fa mifady hanina androany zao fotoana alarobia zao ngera lasaina bavy tena isaorantsika ny tombo mihitsy fa tena opportunité zao fa raha ianao ilay karazana olona mihitsy hoe voavoaka eto dia mitady épicerie faingana ny atao raharaha na mijery gargoty aingana be aiza misy composé aiza misy lasopy fa mitady hotorana zany misy tsy fahononany tena ao anaty misy zavatra tsy contrôlé ao anaty ary rehefa misy zavatra tsy contrôlé ao anaty dia ireny zavatra tsy contrôlé tsika ireny dia lasa micontrôle atsika azonao le izy zay tsy voafehy anao dia mifehy anao zay tsy voafehy anao dia mifehy anao ainao ve zany aloatra lasa mampiady phrase be tsika zany raha ohatra ianao ka tsy voafehy anao ny vola dia ny vola lasa hibaiko anao azonao ve zany tsy voafehy anao le izy tsy mety mihitsy fa tena raha vao tsy manamanam-bola ianao dia efa mila kisa mila vany mitady edivana raha vao zay ianao dia tsy mahony teny ianao dia vola no mibaiko anao ary iverintsika amin'ilay resaka voalohany tsy misy afaka mibaiko afa-tsy ray ihany na ianao baikony fanahy masina zay ny dika an'ilay hoe
amin'izany dia misy fanaranam-pony amin'ny ratsy vahoaka kosa ho fenoana ny fanahy na ianao baikony ny fanamasina na ianao baikony ravola na ianao baikony ny fanamasina na ianao baikony ny vadinao misy limity raha nabavisana ny zavatra rehetrarehetra zay anekena ny vadina dia miteny ary ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny anekeny Kristy ny fiangonana ny tokony anekeny ny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetrarehetra misy limity zany ny limity dia ny sitrapon'Andriamanitra rehefa vadinao no manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mila mijoro eo ianao no mampiseho izy no mikontrôla ary za dia olona teo feno ny fanamasina fa raha za manaraka fotsiny amin'izao raha za misy fanaranam-po raha za misy zavatra tsy kontroleko ao anatin'ny fiainako raha za mamony divay mamony zavatra eto amin'izao tontolo izao dia mijanona ho hira fotsiny ny hirantsika fenoy aho osory aho ataovy an'izao aho fa mety miteny mihitsy ny fanamasina ny anaty fanahintsika any ary mino fa misy iresan'ny fanamasina mihitsy fa misy zavatra tsy mahomby ao anatin'ny fiainantsika misy zavatra tsy mivoatra ao anatin'ny fiainantsika manina ry tsy mety mafana manina ry tsy mety mirehitra jereo hoe iza no mikontrôle ny fiainanao jereo hoe aiza le fahonona ny tena aiza le divay aiza ho aiza ny doziny so dia efa any amin'ilay mahamamo anao ilay divay so dia efa any amin'ilay mahamamo anao ilay fikarakaran-janaka ilay fitiavan-janaka ny zanaka tiavina fa io tsy azo tompotompoina io tsy azo atao zay tiany atao rehetrarehetra ary io tsy azo andanina ny androm-piainanao rehetrarehetra tsy ampifamatorina amin'izany raha lasianabavy ny fiainana fa ampifamatorina amin'ny fanamasina ny fiainana amena rehefa zay ny ataonao dia tanteraka aminao ty teny ty aoka ho fenoana ny fanahy ianareo fa rehefa tsy zay ny ataonao manakitra tony menarana io ferifery ny olona maty noho ny amin'ny fitiavan-janaka ferifery ny olona manao tao foana noho ny amin'ny fitiavan-janaka za raha lasanabavy tena contre tanteraka mihitsy ny nanondrana ny zanak'olona anankiray dia hoe ho any amin'ny tratrany olona tany dia tafiditra tribunal dia lasa le renina le ray mipepopepo mitady vola eraky ny tanàna anaovana tsolotra mpitsarana kefatra ahafahana manaisitra an'le zaza ao anatin'le prison na ahafahana manaisitra an'le ankizy ao zany zavatra zany efa lasa tompoiny zany zavatra zany le marika an'le resako taminao hoe mamondivay azonao ve le izy mitondra anao amin'ny zavatra tsy tokony ataonao le izy inona ny dikan'izany efa le zanaka sy fitiavan-janaka ao anaty farangisosona no mahamamo anao dia tsy feno ny fanahy ianao dia tsy maheno ny fanamasina ianao miresaka aminao ho izao nge sitrapoko misy olona mamy divay dia ny divay mampamamo azy ny vadina dia efa manondrana ohatra ny inona le vadina dia mbola arahana amin'ny sitrapony ihany zany zavatra zany avako manakana ny fanamasina tsy fey antsika tsy ameno atsika ka na dia mihirahira ary zasenao fenoy aho kasio aho sy tsy fantatro avy zay hira fanamasina rehetrarehetra fanahy masina o fenofenoy aho to fofonaiko ilaiko ny fisinao fa fanamasina miteny raha mbola mamidivay ianao dia tsy afaky ny fenoana ny fanamasina azonao hoe zany afatra zany raha vao mamidivay ianao tsy afaky no fenoana ny fanamasina raha tianao ny fenoana ny fanamasina asio fetra ny zavatra hafa rehetrarehetra ozy izy petera mampianatra efa tombotra ny andro ankehitriny ozy izy mahonona tena amin'ny fivavahana amin'izay zany hoe ny zavatra hafa rehetra asiana fahononany daholy fahononany tena daholy rehefa tonga fotoana hivavahana ok'izay ndrara zay tsy vita rehetrarehetra rehefa tonga fotoana anompona ok'izay ny asa aloha piana mihitsy ny telefônina raha manelingelina azo atao nge zany fa tsika matahotra zao dia miantso dia zeko sao dia ohatra zao zay le vavaka resako aza hovaina resaka hafa sao dia voaroka nydray ianao dia lazainao fazanona ninona fa le vavaka ny resako le fotoananao amin'ny tompo manomeza valeur n'izany zavatra zany afako dia ho hitanao zany feno ny fanamasina zany
fa ozy izy ny tenin'andriamanitra miresaka hoe tsy misy fetra fanomezan'andriamanitra ny fana manany ianao fahonona ny teny ity saina ity asaivo mahonina mihitsy ity fa tsy sady mivavaka mbola mieritreritra loka ny an-dakozia sy ny loka rapitso ny ravaka pitso ny aiza ny etsena sy aiza vola etsena any sy aiza ny ekolazy mpianatra sy sisa rehetra zany nke mamodivay daholo le mamo nge tsy voatery zavatra atao eto fa ato ihany koa ny tena mahamamo io ny tena mahamamo ny fiodiny fisainana io mahadozy io mamony zao tontolo zao ianao mamony zavatra misy eto amin'izao tontolo zao ianao dia na ianao ary reraka ny atodohako mieritreritra n'izany zavatra rehetra zany za ianao ny atao hoe mamo azonao le izy reraka sainao mieritreritra ny zavatra rehetrarehetra mamo ianao zay rehefa ianao ity imagination anao ty ny mandeha lavitra be mihitsy mikarakara asy ianao olona mbola velonaina somatsara zao efa manomana testamenta ho an'ny zanany sady dia mikarakara dia izavy moa zany oatra zao dia izavy oatra zao efa mamo zay feno atao anatiny ity feno ao anatin'io rehefa feno ao io amin'matsika io lay fanahy maha-olombelona dia tahaka nyity kopy anankiray ity tamintsika mbola nianatra tany amintsaiko na 5e na 4e dia nianatra tsika tany hoe ny rano sy ny menaka tsy mety mifangaro samy nianatra an'izay dia ataontsika hoe ohatran'ity zany le fanahintsika dia rehefa ohatran'ity le fanahintsika dia lay rano no ataontsika hoe lay divay lay fiainana zavatra rehetra zay mihodina ao anaty fisainantsika ao ary le menaka kosa lay feno ny fanahy tsy mety raha lasina bavy raha sady feno menaka no feno rano ty kopy ity fa tsy maintsy mivoaka izy ny déborde fa arakaraky ny afatratry ny rano no azo amenona azy amin'ny menaka ihany koa raha kely ny rano ao anatiny dia maninona azo asiana menaka be dia be ary raha betsaka kosa ny rano dia maninona kely dia kely ny menaka zay azo atao ao ka zasy ianao zanak'Andriamanitra tsy maintsy misy menaka ao aloha fa manahoana ny afatratra manahoana ny abetsany ao dia izay mahatonga antsika mahita karazana zanak'Andriamanitra mbola tratran'ny arerahan-tsaina be dia be zanak'Andriamanitra tsy mavita mivavaka zanak'Andriamanitra mandoalika dia ny position rehetrarehetra tena présent daholo ny miketroketrona rehetra sy ny tena ohatran'izao doalika izy tsisy idirany amin'ny vavaka mihitsy ny ataony eo tsy mivavaka zany ny ataony eo fa zavatra hafa ny ataony eo misy olona mandoalika alleloia sy amen mandritra fefakadiny alleloia alleloia amen Jesosy inona ny dikan'izay rano be dia be fa menaka kely dia kely dia tsy mahafokatra na inona na inona tsy mivoaka ilay tokony ho izy hozy izy ilay tenin'Andriamanitra teo aza mamo divay ianareo aza mamo n'izao tontolo izao aza mamo ny fiainana aza mamo ny fitediavam-bola aza mamo ny asa aza mamo ny calcul aza atao mamamo ny zavatra rehetrarehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao na inona azonao tsy atao mahamamo zany amen na inona very ao aminao tsy atao mahamamo zany misaotra Jesosy fa feherinray iny zany aloha fa atika hatreo mipejy ataontsika hivavaka aniny any aloha rehefa enao mibahana be any anaty sainao any eo enao ndraindray tsika mieritreritra fa mifahotana ihany ny dioviny rany Jesosy tsia ozy izy ny tenin'ny Hebreo milaza hoe ny rany Jesosy dia manadio hatramin'ny fisaintsainana rehefa manomboka enao hoe feno zao tontolo zao any anatinao any manatona an Jesosy dia teny diovy amin'ny rano ty sakoty fa feno tsy mahavita mivavaka mamo zao tontolo zao mila mitsotra ohatran'izany mihitsy mila tsapanao mihitsy le izy ary mila tena enonao mihitsy any anatinao hoe zay zavatra mitranga ka zay zavatra mitranga leo problema tato ato feno problema feno ty atodoky ty mamo problema ny dikan'izany azonao tsisy afa tsy manamamo eto amin'ity tanàna ity zany
zahay mifandeha fiainana eto amin'izao tontolo izao zay tonga manamamo anao daholo zay miainga rehetrarehetra fa anjaranao no tsy manaiky. Amena. Anjaranao no tsy manaiky. Ny tananao mila mamaolana zay mitranga, ny tananao mila mikarakara an'ity, mila manao an'ity, mila manao an'ity, fa ity ato anaty ity tsy avela fenony zao tontolo zao. Tsy avela fenony zao karazana fiaiainany amin'izao fiainana zao rehetrarehetra. Tsy avela fenona zao karazana fitediavana sy tsy fantatro kajikajy rehetrarehetra. Sy plan sy sisa rehetrarehetra. Tsy avela andeha hoany fotsiny fatany akory le fiainana. Fa sinao fetrany zavatra rehetrarehetra hatreto ihany zay zavatra zay. Amen. Rehefa zay no ataonao fiainana, asianao limity, asianao fetrany divay. Fa tsy alaim-panahy ianao amin'ny fanganohaniny anaty glasy. Zay mantsy mifandeha ny tantara ohabolana 7-20 iny, midina le divay, dia misotro indray mandeha, dia fa tsy te hisotro tsony, fa le olona paka fanahy etsy managorisa indray. Ny namana etsy mampidera. Zany ny divay anay zany. Zany zavatra hitantsika amin'izao tontolo izao sa tsy zany? Ianao te ahony tena, fa mahita le namana fahiny indray, ny azy ny memandroso be, ny azy ny mimety be, ny ainga mitovy zao zay roa, nefa lasa ohatran'izao, lasa ohatran'izao. Zany mbola io ihany fara-piara mivavaka ihany koa mifanerasery eo, dia nefa ny tsara ny fiainan'ny anankiray. Latsaka ao anatin'ny fialonana, na latsaka ao anatin'ny fitsiritana, latsaka ao anatin'ny faniriana isotro divay. Fa zany zavatra zany mila diovina amin'ny ran'i Jesosy, zany zavatra zany raha lasa babala. Tsy le fahotana efa accompli ihany no mila diovina amin'ny ran'i Jesosy, fa le fahotana manantanina rehetrarehetra. Amena. Vao manantanina tonga dia ny ran'i Kristy manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka fahamarinana ny fitsiritana sa tsy fahamarinana? Tsy fahamarinana zany. Fahamarinana ny tsy fahonoana tena sa tsy fahamarinana? Tsy fahamarinana zany. Fahamarinana ny fialonana sa tsy fahamarinana? Tsy fahamarinana zany. Diovy amin'ny ran'i Jesosy. Dia miresamy tompotompo ity kapokako ity. Zay le hira le feno itompo mitafotafo. Ity kapokako ity Jesosy. Ako ty tsy ho fenona fa tsy ho fanaina. Dia hiasa ako tapitra ny asako ohatra hoe tapitra ny asanao amin'ny 10, tapitra treo ny asa. Vao miditra ao anaty bus ianao, ako fenona ny momba anao rehetrarehetra tapitra treo ny asa. Tsy hoe any anaty bus akoatsika vao feno ny fanamasina, fa le fiainana misy contrôle mihitsy ny tiako zaraina aminao. Amen. Le fiainana misy contrôle mihitsy hoe iza no micontrôler ny fiainanao. Fa rehefa velanao fotsiny amin'izao io dia ny fiainana no micontrôler ny fiainanao. Ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Vao omaly aho nahita sary anankiray tovolahy tena nipika. Tena nipika, tena eny an-dalambe ny arainy, tena midansa manao Bruce Lee, nefa tena olona mbola tanora miakanjo tsara mihitsy fa tonga dia midansa be mihitsy. Tampotampoka eo gaga be ianao misinina ka ilay any anaty atidohany ihany ny dansiavany eo. Fantatrao mahatonga izay zavatra izay? Mamo divay. Mamo. Tonga amin'ny problema dia mamo eotina ao anatiny. Misy olona indray tena tia vola, ny toetra ratsitsika rehetrarehetra olombelona io, ny antopisiana io, dia fantatrao inona? Famamona daholo. Tsy fahononany tena daholo. Tsy fahononany tena daholo. Tsy ratsy na mitady vola, tsy maintsy mitady an'izany tsika raha mbola eto ambonin'ny tany. Fa rehefa tsy mahony tena ianao ny amin'io, dia lasa tonga amin'ny atao hoe fitiavam-bola. Dia rehefa tonga amin'ny fitiavam-bola ianao, dia fototry ny ratsy rehetrarehetra. Izy ny teny hoe fitiavam-bola tafahoatra, ny olona miteny hoe fitiavam-bola tafahoatra, dia miaro ny tena nisy izy tia vola. Tia vola izy dia asiany fetrany hoe za tia fa tsy tafahoatra fitiavako azy aho. Nefa sotra masina tsy miteny hoe aza tia vola tafahoatra. Tsy hoe fitiavam-bola tafahoatra, fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Tsy ny fitiavam-bola tafahoatra ny fototry ny ratsy rehetra, fa ny fitiavam-bola. Rehefa miakatra le niveau ity le vola, dia miakatra atao amin'ny niveau hoe tia vola, dia mamoaka amin'izay ny fototry ny ratsy rehetrarehetra. Azonao ilay izy? Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Mahony tena amin'ny divay. Tsy mijery ny amenany ao anaty glasy fa ianao mihitsy manafina ampisaika ampia Jesosy. Hozy ny ten'Andriamanitra miresaka amiko rehefa manan-kanina sy manan-kitafy dia ampy izany. Fa zao ny ambarany aminao Hebreo 4:10, za tsy andao anao na foy anao akory. Rehefa manana ianao androany, ampy izay.
androany izy tsy andao anao dia tsy afoy anao izy androany fa tsy mila hodikodinao ao anatin'ny sainy zany tsy mila mamidivay ianao zay vao ho tafavoaka ny fiainanao amen tsy mila mamidivay ianao zay vao hovany olanao tsy mila mamidivay ianao vao endra ny zanakao vao mankary retsetry fa mila feno ny fanahy ianao dia tarita ny fanahy dia ampafantara ny fanahy dia ny fanahy ny mameno anao dia zay ianao no tanteraka aminao ilay hoe tempolin'Andriamanitra isika mba tsy ho anarana fotsiny ilay izy fa zavatra tena iainantsika amen tsika samy manana ny divay atsika samy manana ny divay atsika zany ndray tsy dia mahay anarany divay loatra Chateaubriand ihany ny ohatry ny fantatro angamba fa samy manany ay misy lazany Betsileo koa kaikany ohatrany reny dia samy manana ny divayany isika samy manana ny zavatra hatrehany isan'andro san'andro samy manana ny zavatra iainany samy manana ny olany samy manana ny felam-bolany samy manana ny zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy mbola iainany sy andalovany sy lalovany sy iadivany eto amin'izao tontolo izao fa ny afatra ho asoanao tsy akividy kosa nefa aoka tsy ho mamidivay isika fa sivy limity renrehetra reny dia alao ny fanahy no ameno atsika alao ny fanahy no ampatonga atsika ho mamo fanahy tsy ohatran'ilay ataondry zareo ilay be cinéma reny zany mamo fanahy lasa moriporonana zavatra hafa mihitsy za mamo fanahy zany hoe fanahy no micontrôle anao herinao ny anaty fonao olombelona normal be ianao mandehandeha ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany ianao mandehandeha fa herinao ny fanahy masina micontrôle anao herinao fanahy masina mitondra anao ozy izy ny tenin'Andriamanitra miresaka ampianatra anao ny lalana tokony alehanao misy fotoana tamin'izaho mbola vao nanomboka nanompo ny tompo dia nanana expérience nafinaritra be tena 25 juin zay andro zay ny olona mandeha mitondra rendrana za mandeha mody avovavaka manomboka ny sotro mandra-pahatonga ny ambojatovo ambony misy fanahy masina miresaka ao anatiko mampianatra zavatra tsy fantatro ny saika tsy takatro za amin'io tsy mahay baibolina ny kely ary fa miresaka amiko izy ao anatiko ao inona ary zany zavatra zany avaiza ary zany fampianarana zany fa manina misy azany miresaka aty aoriana ilay izy vao fantatra hoe fanahy masina no miresaka rehefa izy no micontrôle misy zavatra tsy apoizinao miatrika ady ianao tsy mila mitady ianao aiza morer'Andriamanitra le verse iny asay zany le tory teny dia zany adalainao hoe aiza ho aiza mo pastera misy ale hoe aza mamidivay tsy tadidiko zany misy olona manontany azy zany mihitsy misy zavatra nakasika ny sainy tany hoany dia tory teny ohatrany ahoana olona misy ale verse ohatra tsy tadidiko aza tsy fantatro tsony aiza misy azany zavatra zany fa rehefa feno ny fanahy masina isika dia amin'ny fotoana ilanao amin'ny situation rehetra mitrango ny fiainanao mameanao teny io fanahy masina aza mitady azy iresaka aminao mba lazaho azy sitraponao nefa ianao mamidivay tana manandrana miresaka amin'ilay mamidivay reny na mamitoka reny tantarao zavatra izy dia rehefa misinda ny tokany dia teneny zao nge teneniko anao efa dia tsisy an'izany ozy tsy tadidiko mihitsy nyzany zavatra zany ka ozy ny fanahy masina hoe tsika aza fanany ihany fa tsy tadidinao mihitsy zany zavatra zany raha ohatra ka ianao mamidivay zao nomeko ny teniko sy ny fanambarako tsisy impact aminao zany azonao le olonan'le mamidivay na omenanao ara ny teny matsiro indrindra avy any an-danitra eny fa na izany arake tompo hoe nareo any an-danitra any dia milamina fa zay aty tena mafy manjoana angery Jesosy malala tsisy impact aminao ny fanambarana satria ianao mamondivay ao anaty ao fa rehefa tsy mamo ianao vao mahay ny tompo miresaka ianao dia velona fanaina ozy izy Paoly tsy mamidivay ny resaka rehefa nahazo teny fotsiny izy ampoanao fahasoavako fa nyheriko tanterana fahalemena toa dia faly be le olona satria manina io olona io tsy mamidivay io tsy namela ny divay ameno azy io na dia any anaty prison ary izy tsy zany foana ny taraina sy tomaniny isan'andro na dia tsy tiany olona azy tsy tiany rahalany ary izy tsy zany foana ny taraina sy tomaniny isan'andro raha mamaky an'io tantaram-Paoly io ianao raha misy olona tokony hamoy fo sy tokony hamony tena hoe tsy tiako tsony miaina na ny olona tiako ara tsy tia tsy hitako izay atao eto ambonin'ny tany raha misy olona tokony hiarany karazana areti-pamoiza-po sy depression sy ny tsy fantatro rehetrarehetra ty i Paoly ny tokony hiaina an'izany fa matoa tsy taitrany amin'izany izy ary tsy mihotsinany amin'izany tsy mamidivay izy raha lasina bavy tsy mamidivay izy tsy manao beloha izy
tsy hoe tsy mivaky loha izy a tsy hoe je m'en fous des problèmes tsy zay le fandehan-javatra fa feno fanamasina izy ary tsy mamidova izy amen nomikandroantsika dia raha ivavaka tsika ro fifampizarana ataontsika tsy tena fiainana andavanandro mihitsy mba hampatonga anao tena iaina n'le izy hampatonga anao tena hoe raha pitso ianao raha riva ianao hialeto ianao hiatrika an'izay tokony ho atrehanao ianao fa limitenao mihitsy hoe zany zavatra zany tsy atao anatiko zany tsy raketiko atao anatiko zany fa Jesosy Kristy no mila manapaka ny tranon'Andriamanitra ary zany tranony ny fanamasina ny mila mameno an'ity atao anatiko ity fa tsy zany zavatra tantarainareo izany fa zany zavatra zany dia ho atrehantsika ihany raha pitso sy rafaka pitso fa tsy miala ndraikitra tsika na mandositra olana amin'izany zavatra zany fa ho atrehantsika zany fa ny atao anaty kosa ny fanamasina ny mila manapaka taontsika hitsangana amin'izao fotoan'izao dia hivavaka zany hoe mamijery ny divay eny amin'ity andro an'io ity dia mba miresaka mba manapa-kevitra eo anatrehan'ny tompo e tompo tsy avelako anamamo aintsony ny divay ao anatin'izao fiainana izao ninina atrehako tsy avelako avesatra amiko ity tsy fananana asa ity tsy avelako avesatra amiko ity resaka fiainana sy fifandraisana amin'ny rafozana sy finanto ity tsy avelako anavesatrahako ity resaka karama ity tsy avelako anavesatra ny resaka asa fa amin'izany dia misy fanarana-pony amin'ny raha tsy tiako mamidivay an'izao tontolo zao fa tiako fenona ny fanahy tsy te hitsiritra ny zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ity lay amenany ao anatin'ny glasy tsy tiako feno an'izany eny anatiko fa tiako feno ny momba anao rehetra raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotovoka